tiana Raharsaona Ramarojaona ny anarako. Ny parcours-ko nianatra tao amin'ny lycée Antsirabe nahazo ny bac CRC. Dia rehefa nahazo ny bac CRC ako dia lasa nandeha tany ivelany nanohy ny fianarako. Alohany andehanana any an-dafy dia efa niteny foana hoe za raha vao afaka manao zavatra dia ho an'i Madagasikara ihany no tiako. Dia nody taty Madagasikara. Rehefa nody taty Madagasikara dia nanapa-kevitra nanangana ny orinasako. Vitsivitsy zay tamin'ny voalohany izao zay efa manakaiky ny efa amanjatony maromaro ary manakaiky ny arivony ny olona miara-miasa aminay. Ty orinasa ty zany dia orinasa manao asa tanana, manao ny zavatra momba ny lamody zay farany tiany vehivavy, ny poketra, ny satroka, zay zavatra mikasikasika lamody rehetrarehetra mety misy fekibo vita amin'ny rofia. Au fait, je voudrais que Madagascar soit le top des tops au niveau de mondial amin'ny resaka artisanat satria mahay tsika ary manana akora be dia be tsika ary mino ahako fa mahavita tsara noho ny rehetrarehetra tsika. Tsisy resaka an'izany hoe tsy natao handraharaha zany fa tahotra ny betsaka amin'ny olona rehetrarehetra, tahotra ny ray andraikitra fa tokony resena dia tahotra ny ray andraikitra